Omaly zoma fatelo amroapolony volana June. Hatramin'ny androany sabotsy fa 4 amroapolony volana June. Ny fotoam-pivavahana hoentina ny mankalaza ny 17 taona nazahoany malagasy fahaleovantena tafiditra amin'ny fankalazana ny fety ny 4 amroapolony volana June. Omaly dia ny fotoam-pivavahana tao amin'ny mosquée Juma no noentina nanokatra ny fotoam-pivavahana. Androany sabotsy kosa dia tao amin'ny adventiste manga nanaovana ny fotoam-pivavahana. Tonga tena toerana avokoa ny solotena mpanjakana tahaka ny préfet ny Mahajanga Andriamatoa lany aina fitiavana sy lehibe ny faritry Boeny Saïdy Ahmad Jafar ary notronony ireo miaramila civil ary ireo olon-tsotra. Ny fampandrosoana ny Madagasikara no tsingaina manokana ary ihany koa ny tenin'Andriamanitra no raisina nandritra ny fotoam-pivavahana. Ity ary mafinaritra le teny français hoe je chéris. Zany chéris zany manko raha tena izy tsy olo jiaby tsy hoe chéris zany. Ny fanamitsika zany dia hoe ahoana ny fomba atao ampakatra ny firenentsika ho ambony raha hoary ny firenena hafa. Asa raha oviny mba maneho fo zany hoe ny première puissance mondiale Madagasikara. Raha ovina zany. Zao alefa miankina amitsika am'izao taranaka zao no ampiakatra izany na tsia. Tadi tsara fa ireo razambentsika ny tolo malagasy efa tao. Manomboka izany ny fankalazana ny fety ny 4 amroapolony volana June izay ahatsiarovana ny nazahoany malagasy fahaleovantena ary 17 taona katroka izao no anaovana izany fety izany.